Mofonaina isan'andro, atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Mbefanina riavana no iarabanantsika tratra ity talata 20 ny volana Jona ity. Ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Exodosy 4:4, andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 1:30. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanentsika azy ny Egyptiana ka niditra nanaraka azy teo afovoan'ny ranomasina. Dia ny soavalin'ny Farao rehetra sy ny kalesiny ary ny mpitaingin-tsoavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tobin'ny Egyptiana teo amin'ny andriafo sy ny andraona Jehova ka nampifanaritaka ny tobin'ny Egyptiana. Ary nanala ny kodiany kalesiny izy ka nampahasarotra nandehanany. Dia hoy ny Egyptiana: aoka handositra ny tavan'ny Israely isika, fa Jehova ny miady amin'ny Egyptiana ho an'ireo. Ary hoy Jehova tamin'i Mosesy: hainjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatonany rano amin'ny Egyptiana mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaingin-tsoavaliny. Dia nahinjitry Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ka nikatona tahaka ny teo ny ranomasina. Rehefa nadivo maraina ny andro ary ny Egyptiana nandositra kanjo ny tsenany rano ihany izy, dia nariany Jehova teo afovoan'ny ranomasina ny Egyptiana. Ary dia nikatona ny rano ka nanarona ny kalesy sy ny mpitaingin-tsoavaly dia ny miaramila ny Farao rehetra izay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'Israely. Koa tsy nisy niangana na dia iray akory aza. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny ankavanana izy teo amin'ny ankaviny. Izany no namonjeny Jehova ny Israely tamin'izany andro zany mba tsy ho azon'ny Egyptiana. Ary hitan'ny Israely teo amoron-dranomasina ny fatin'ny Egyptiana. Ary rehefa hitan'ny Israely ny asa lehibe izay nataony tanan'i Jehova tamin'ny Egyptiana, dia natahotra ny Jehova ny olona ka nino an' Jehova sy Mosesy mpanompony. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy 1:30 tapany farany no entina mampahiranao ry havako. Dia natahotra ny Jehova ny olona ka nino an' Jehova sy Mosesy mpanompony. Amin'ity tantara ity rehefa ko malala izay tao aorian'ny loza folo, dia amtinany bokin'ny Exodosy ny anton'ireo zavatra maro samihafa ataon'Andriamanitra. Inona ny antony ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika? Hoy ny bokin'ny Exodosy hoe mba hinoantsika an'Andriamanitra. Tsy mora ho an'ny zanak'Israely ry havako tamin'ny fotoan'andro ny hoe nino an'Andriamanitra. Itsika mantsy amin'izao andrianantsika izao mahita trano fiangonana, mahita olona mandeha miangona, voataiza tamin'ny vavahana kristiana hatry ny fahazaza, dia azo lazaina hoe fahasoavana be zany, ka mora kokoa ny inoantsika an'Andriamanitra. Marina fa tsy asan'olombelona ny finoana fa asan'ny fanamasina. Saingy noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mby amin'izany toerana manamora ny fahatakarantsika n'Andriamanitra zany. Araka ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty zany hoe efatry ny anao fonina zaza nge no nampahafantarina an'izany. Ary dia zay mahatonga ny Paoly miteny hoe pitrosa angentsika, pitrosa isika satria tsika hatry ny fony fahazaza. Namorainy ny tompo mihitsy ny fomba ninoantsika azy nahatonga antsika ino azy. Fa raha mipetraka eo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely isika amin'ny bokin'ny Exodosy tony, dia mety ho isan'ireo izay nandako ny mahiraka Andriamanitra Mosesy. Mety ho isan'ireo izay nisalasala tamin'ny tenin'ny Mosesy manao hoe andeha hivoaka ny Egypta. Satria tsy mora. Ahoana moa ny olona anankiray tahaka ny Mosesy no hiteny amin'ny vahoaka Israely izay efa 100 taona babo
no andevozana no iteny manao hoe andeotsika hivoaka ny Egypta. De hoe andeha ho aiza? De hoe rehefa tafidina ranomasina men'io de amakivaky ny hevitra de le tany tondra sy tonga sy tantely raha ho an'olona cartésianina na olona zatra ny lôjika, zatra manompana no avy de iteny koa tsika manao hoe de aza mampimery Mosesy fa vao mitany ranomasina ngenao de efitra ny eo de ao ambadiky ny efitra nge tanànan'olona sy firenen'olona, misy olona be de be any, misy Kananita any, misy Jebosita any, misy Hitita any, misy Girgasita any, ka ahoana no afahantsika miady am'zany? Tsika eto tsy manana fitaovam-piadiana, tsika eto tsy no andevozana nitry ny 700 taona, ny fiarahamonina ara mbola tsy mirafitra, itsika menakavy ary tsy mifankaty, itsika ahoana no ivoahantsika ny tany Egypta. Ary de zany olana rehetra zany mahatonga ny hoe tsy mora akory tamin'ireo olona tamin'ny andro zanak'Israely no ino ny fampanantenana Mosesy manao hoe omena tany tondra ronono sy tantely ianareo, tanteraka lay teny nampanantenaina efa hatramin'ny andron'ny Abrahama ho tanteraka zany. Satria naninona ary ny tsy tanteraka 100 taona lasa, 100 taona lasa, fa maninona no aty aoriana amin'ny andron'ny Mosesy vao tanteraka. De itentsika manao hoe tsy de tsotra loatra akory ny lalana ny diavin'ny zanak'Israely na ny lalana ny diavin'Andriamanitra mba hahatonga ny zanak'Israely ino azy. Azay mahatonga ny hoe tsy de tsara, tsy toetra mendrika loatra ny fifampitsarana. Ianao zao mino an'Andriamanitra satria ianao efa nanaovan'Andriamanitra zavatra be de be tao amin'ny fiainanao. Mizahatra be de be nataon'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao de tsapantsika zany, izany Andriamanitra velo zany de mino isika. Fa misy olona zay mety tsy mbola tonga am'zany zavatra izany ary dia tsy afaka mitsara azy reny isika. Tsy azontsika atao ny mitsara olona amina facette na lafikely anankiray manokana. Satria ny olona tsarainao tsy mino androany io afaka 10 taona ino. Io olona eritreretinao maditra io androany hoendro afaka 2 taona na 3 taona. Zay mahatonga ny hoe tsy de tsara loatra rarano soatra masina ny fitsarana, ny fanameloana sy ny zavatra maro samihafa fa izao satria ianao no amarinina, satria ianao efa no amasinina hoy Paoly. De izao afaka mijoro tsara ho am'zany. Fa misy olona mbola andalana ny am'zany, mbola eo ampanefena azy Andriamanitra, mbola eo ampandaminana ny lalana iantsona azy Andriamanitra. Ary mbola mandositra an'Andriamanitra izy, mbola mikaroka izay olona izay azy Andriamanitra, fa manana ny fotoanany fotsiny Andriamanitra. Tahaka ny hoe zay vao tonga ny fotoana namonjen'Andriamanitra ny zanak'Israely eto. De hoe ary ty andininy ty manao hoe andininy ray 1:30 manao hoe de nino ny Jehova ny olona, de nino ny Mosesy ny olona tao arininy zavatra nitranga. Raha toa ka mamaky lay andininy vitsivitsy zay zara Mofonaina ao antsika isika de mahita hoe inona kay ny nataon'Andriamanitra mba hampino ny zanak'Israely. Ny tanjon'ireo zavatra be dehibe nataon'Andriamanitra ao zany de zao mba hampino ny zanak'Israely. Tsy ny hamono akory ny Egyptianina ny mamaky an'Andriamanitra, tsy ny handripaka, tsy ny hanimba zavatra, fa ny hampino ny zanak'Israely, ny hitokisa ny zanak'Israely an'Andriamanitra. Tsy maintsy nanao an'io lalana io ve Andriamanitra? Ny valiny de zao tsy maintsy nanao fahagagan'Andriamanitra satria ny zanak'Israely tany Egypta dia nobeazina tamin'ny antsoina hoe ny Andriamanitra ivavahana de Andriamanitra mpanao fahagagana. Tatsika am'lay hoe natsipony Mosesy ny tehina de tonga mena rano. De hoy Farao manao hoe na de ny mpanao majidika tsotra indrindra eto Egypta ary de mahay an'zany fahagagana zany. Hain'ny olona rehetra eto Egypta zany. Zany hoe ny Andriamanitra ny Egyptianina de Andriamanitra zay ny fivavahany Egyptiana de ny aina am'zany tany fivavahany fahagagana zany. Fivavahana mahajiky zany ny ainandreo ireo Egyptiana. No zany de zao ahoana nataon'Andriamanitra mba hampino ny zanak'Israely. Niditra tao anatin'izany tontolo zany Andriamanitra. Niditra tao anatin'izany tontolo mpinon'ny zanak'Israely zany Andriamanitra ka nanaiky nanao fahagagana mba haneho amin'ny zanak'Israely fa tsy latsa-danja amin'ny Andriamanitra ny Egyptianina akory lay Andriamanitra Yahvé na Andriamanitra Mosesy, lay Andriamanitra Abrahama, Saka na Jehova.
tsy latsa-danja am'zany Andriamanitra zay fantatry ny fantatry ny zanak'Israely tao Egypte zany fa Andriamanitra tahaka andry atao hoe Andriamanitry ny masoandro reo karazan'Andriamanitra ny tompon'ny Egyptianina dia niditra tao anatin'zany fahalalana tsotra izany, tena fahalalana tsotra manao hoe raha misy Andriamanitra de mahay fahagagana izy, raha misy Andriamanitra de mahay manafaka anay amy tanàna Egyptianina izy, raha misy Andriamanitra de mahay mamonjy anay amin'ny hanina hoaninay isan'andro izy. Zany fotsiny finoan'ny Egyptianina satria zay no Andriamanitra, zay ny toetran'ny Andriamanitra nitezana azy. Tena naiky Andriamanitra niditra tao anatin'zany izany finoana malemy de malemy zany finoana tsotra zany, nanaiky Andriamanitra mba hinonony zanak'Israely an'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra zany mba hinony reo an'Andriamanitra zany, tena namindra fo Andriamanitra, namindra fo Andriamanitra, nofoanan'Andriamanitra mihitsy aza ny tenany tam'zany fotoana zany. Andriamanitra nge tsy hoe finaritra ny aripaka ny Egyptianina. Andriamanitra ty hoy ny tenin'izy kely ampaminany manao hoe tsy ny fahafatesan'ny ratsy fanahy mihitsy akory ny mamaiky an'Andriamanitra fa ny mba hialany amin'ilay ratsy. Olombelona ihany koa reo Egyptianina reo, mba asa tanan'Andriamanitra no arian'Andriamanitra, fa izao namaiky an'Andriamanitra tsy ny famaizana ny Egyptianina iny eo ihany fa namaiky an'Andriamanitra de ny hoe nifidy any zanak'Israely izy ary tiany raha iorona amin'ny finoana izy reo. Tsika manao hoe inona no nataon'Andriamanitra? Voalohany indrindra de zao hitatsika ny 2:20 nanaiko teo afovoan'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny andry afo sy andry rao an'Andriamanitra. Ny finoana rehavako malala de tsapatsika rehefa andry afo sy andry raona eo amintsika Andriamanitra. Dikany hoe andry afo sy andry raona de zao eo afovoantsika Andriamanitra. Andry afo de raha tsanganana afo amin'ny alina iny, zany hoe mangatsika be ny zanak'Israely dia manafana azy amin'ny alina lay andry afo. Andry raona izy amin'ny atoandro, iny lay alokaloka miaro azy amin'ny hafanana amin'ny atoandro. Dia Andriamanitra nanaiky ho afo sy rahona, nanaiky ho afo sy rahona. Dika zany de zao nanaiky hiara-monina tamin'ny zanak'Israely izy. Ahoana ny nataon'Andriamanitra mba hampino, mba hinoantsika azy? Nanaiky nonina tamintsika izy. Hoy Jona amin'ny filazantsara zay nisoratany Jona 1:, ary Andriamanitra de tonga nofo, ary ny teny de tonga nofo, ka nonina tamintsika mba hinoantsika ny fitiavan'Andriamanitra, mba hinoantsika n'Andriamanitra. Andriamanitra nge monina ao amintsika mahatonga atsika mino an'Andriamanitra. Raha tsy monina ao anatintsika Andriamanitra de tsy mino azy sika, fa monina ao anatin'ny fontsika izy, monina ao anatin'ny tokantranontsika izy, de zay mahatonga atsika mino sy mora mino azy. Inona ny dingana nataon'Andriamanitra? Mba hinoantsika n'Andriamanitra, nanaiky hiara-monina amintsika izy. Soran'Andriamanitra rehavako malala fa matoa anao tonga kristianina, matoa anao nanaiky vita batisa, matoa anao manaiky anao an'ity fanompona ity de zao satria efa nantsoin'Andriamanitra, nandre ny antson'Andriamanitra ary nanaiky ny ara-nonina taminao Andriamanitra. Fa ny faharoa rehavako malala zay nataon'Andriamanitra mba hampino antsika de zao nasehony ny heriny fa lehibe noho ny fahaizan'ny olombelona. Tamin'ny fotoan'andro ny fitaovam-piadiana isan'ny nalaza tamin'ny fotoan'andro dia lay ataontsika hoe ny kalesin'ny Egypta na ny ireo ataontsika hoe sara izay nampiasain'ny Egyptianina. Nanana kalesy zay tena nampamiratra ny Egyptianina ny Egypte. Hitatsika amin'ireny ataontsika hoe hieroglyphe isan-karazany reny, ny kalesin'ny Egyptianina. Fitaovam-piadiana azo lazaina hoe isan'ny nampamiratra ny Egyptianina ny kalesiny. Asa rera oharina amin'ny fitaovam-piadiana zao, mety ho tahaka ny bomba atomika ve, mety tahaka ny misila ve, mety ho tahaka ny fiaramanidina mpiady ve, mety ho tahaka ny sambo mpiady ve. Zany hoe lay kalesy eto de lay teknôlôjia, lay fahaizan'ny olombelona.
De hoy ny filazany hoy ny filazany Mosesy azy amin'ny tantara manoatra ny Exodus izy manao hoe de zao nampifanaritaka ny Egyptiana izy ary nanala ny kodiarany kalesiny ka nampahasarotra ny nandehanany. Zany hoe nasehon'Andriamanitra fa tsy nitsinona lay kalesy, tsy nitsinona zany lay teknôlôjia, tsy nitsinona lay fahaizan'olombelona. Ahoana ny nataon'Andriamanitra mba hampino antsika? Nasehon'Andriamanitra fa eo afovoantsika izy ary lehibe lavitra sy mahay lavitra, ambony lavitra noho ny fahalalan'olombelona. Raha tsy zay Andriamanitra tsy inotsika. Raha mitovy amin'ny fisainantsika ihany Andriamanitra de tsy mino azy izy sika. Fa ny dikany hoe nitapahan'Andriamanitra, niravan'Andriamanitra ny kalesiny Egyptiana de zao resy ny fahaizan'Andriamanitra. Nasehon'ny Mosesy fa ambony lavitra, manatsaina lavitra, mahay lavitra noho ny Egyptiana na ny olombelona Andriamanitra de mino azy sika. Impirimpiry mo tsika eo amin'ny fiainantsika tsy mahatakatra fa lehibe lavitra noho n'izay tsika Andriamanitra. Impirimpiry tsika ny fiainantsika isan'andro no tsy miresy lahatra fa izao manao hoe eo ny siansy zava-dehibe amintsika, eo ny teknôlôjia zava-dehibe amintsika, eo ny teknika isan-karazany zava-dehibe amintsika fa tsika pino de resy lahatra fa mahay lavitra noho zany Andriamanitra. Zany rehetrany de zao fanomezan'Andriamanitra ao antsika. Fa zay fahatelo nataon'Andriamanitra ry havako malala mba hinoantsika azy de zao nanaiky hiara-iasa amintsika Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra ny hoe manaiky hiara-miasa amintsika Andriamanitra mba hinoantsika azy. Hoy ny filazan'ny Tompo tamin'ny Mosesy manao hoe ahinjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao. Ahinjiro eo ambonin'ny ranomasina ny tananao. Zany hoe manaiky hiara-miasa. Tsy ny tanan'ny Mosesy akory ny nampisaraka ny ranomasina fa Andriamanitra. Saingy raha tsy nitsotra ny tanan'ny Mosesy tsy nisaraka ny ranomasina. Ary raha nitsotra ary ny tanan'ny Mosesy ka tsy miasa Andriamanitra tsy nisaraka ny ranomasina. Noho zany de zao nanaiky niara-niasa tamin'ny Mosesy Andriamanitra mba hinoantsika, mba hinoan'ny olona Mosesy mazava ho azy. Raha ohatra ka tsy nampiasain'Andriamanitra Mosesy de tsy nino Mosesy ny olona. Noho zany revako malala mba hinoan'ny olona n'Andriamanitra de zao manaiky miara-miasa amintsika Andriamanitra. Ahoana moa ny inon'ny olona ny fiangonana? Ahoana ny inon'ny olona n'izao tontolo zao? Raha tsy manaiky miara-miasa amin'ny fiangonana Andriamanitra. Matoa ny olona mino ny fiangonana, matoa ny olona mahatoko ny fiangonana, matoa ny olona mila ny fiangonana de zao satria fantatry ny olona, fantatry ny fiarahamonina fa izao miara-miasa amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Rehefa miara-miasa amin'ny fiangonan'Andriamanitra de zao mampamiratra ny asan'ny fiangonana izy. Tsy le fiangonana no inona fa Andriamanitra. Saingy le fiangonana kosa mankatoa an'Andriamanitra de misy vokatra de mino an'Andriamanitra ny olona ary mahatoky ny fiangonana. Hotsika manao hoe zany natoga an'Andriamanitra, natoga ny olona nino de satria nanaiky miara-miasa tamintsika izy. Lay Andriamanitra be voninahitra, lay Andriamanitra nahary zao rehetra zao mba hinoantsika azy de manaiky miara-miasa amin'ny olombelona zay tsinitsinona. Inona moa ny sandriny Mosesy? Inona moa zay sandriny Mosesy? Saingy zao tonga nino ny olona. Ary impirimpiry eo amin'ny fiainantsika isan'andro ry havako ny hoe tsy ahitantsika an'izany hoe de manaiky miara-miasa amintsika Andriamanitra la de tonga nino le olona. Ny toriteny ataon'ny fiangonana, ny fampianarana ataon'ny fiangonana, ny fametrahan-tanana ataon'ny mpianatra ny mpitandrina, ny vavaka ataon'ny dekona, ny fandaminan-draharaha ataon'ny bro-mpiangonana, ny kenikenina maro samihafa ataon'ny mpevitra raha sy ny dekona sy ny mpandray fanasany tompo. Reny rehetra reny rehefa miara-miasa amin'ny Andriamanitra de zao tonga mino ny olona. Fa ny fahaefatra revako malala de izao zay mba hatonga ny olona koa ino an'Andriamanitra. De inona koa no nataon'Andriamanitra? No resen'Andriamanitra ny fahavalo. Zany hoe nampandresen'Andriamanitra, nampahitan'Andriamanitra fandresena ny olona. Ry havako eo no itoeran'ny fahagagana. Rehefa hitan'ny zanak'Israely
fa ambony ny fahazavan-tsain'Andriamanitra, lehibe Andriamanitra, nanaiky ny ara-monina sy ny ara-niasa taminy Andriamanitra, ary efa hitany fa nanao zava-mahagaga Andriamanitra, lehibe noho ny heri ny zava-boary. Tsy ny ranomasina ny tompony teny farany, tsy ny fahaizan'ny olombelona, lehibe noho ny zava-boary Andriamanitra. Ka ny ranomasina zay fahavalony zanak'Israely matahotra ranomasina, tsy tahaka ny Fenisiana na tahaka ny Egyptiana, tsy ohatray zanak'Israely, fa zanak'Israely de zao matahotra ranomasina, fa io le ranomasina fa tonga fefy, lay natahorana nanjary tonga fefy. Ary impirimpiry moa sy tahaka zany, hoy Paoly miteny hoe zavatra rehetra nge miara-miasa, le zavatra natahorana manjary fiarovana indray. De nino n'Andriamanitra ny zanak'Israely? Misy zavatra atahorantsika indraindray eo amin'ny fiainana, fa rehefa miasa Andriamanitra ka manao zay inotsika azy de zao, iny zavatra atahorantsika indray amboarin'Andriamanitra de lasa fiarovana ao atsika. Le avako ay Andriamanitra ihany ny mahatonga atsika mino azy. Haitsika tsy afaka mirehareha amin'ny finoana, haitsika tsy afaka miteny manao hoe za be finoana fa raha anina tsy hisy finoana. Akay ny finoana avy amin'Andriamanitra, akay ny finoana zavatra ateraky ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. De ino ny tokony toetra atsika? Saotra an'Andriamanitra. Mety zary avako malala atoky an'Andriamanitra, matoa ianao mino an'Andriamanitra de zao fitiavan'Andriamanitra anao zany, ary ataon'Andriamanitra mandrakariva izay inonao azy. Andriamanitra ihany nanao an'ireny zavatra be de be ao amin'ny fiainantsika ireny mba inotsika azy, tahaka ny nataony tamin'ny zanak'Israely. Ary zay mahatonga kosa nefa doga ny tompony be de ny Tomasy manao hoe de aza mba isan'izay tsy mino intsony, fa mino. Be de be ny fahagagany efa natao teo ambanomasonao, fa maninona ianao ny tsy mino? Maninona ianao ny misafidy hanamafy ny fonao? Afaka malala Andriamanitra, mahamaika an'Andriamanitra tsy ny fahagagana akory, fahagagana misy isan'andro zany. Raha mino azy ianao de mahita fahagagana isan'andro. Fa ny tena tian'Andriamanitra de zao ny itokina ho azy, ny ametrahanao ny fiainana eo ampelantananao, eo ampelantanana, ny ametrahanao ny fanorantenanao eo ampelantanana, ny inonao fa Andriamanitra de eo anivinao, tianao, mampandresy anao, ny Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo, de lay Andriamanitra mpandresy ho anao. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa ianao Andriamanitra de fitiavana. Ianao no miasa mahery ao aminay, ao amin'ny fonay, amin'ny fiainanay, ka mahatonga anay mino sy miorona aminao. Tompo, misaotra fa betsaka ny asa mahagaga ataonao amin'ny fiainanay isan'andro. De mino anao zahay, mino ny fitiavanao, mino ny fandresenao, mino ny famindramponao. Mivavaka azy ray Tompo, ampioreno amin'ny finoana, omeo fo mino, omeo fo madio itoeranao. De mivavaka zay Tompo, am'izao atenatena ny herinandro sahady, aza velanao isalasala, aza velanao ianana amin'ny finoana sy ny fahatokinanao, fa mahay zava-mahagaga ianao amin'ny fotoana zay hidiranao an-tsehatra eo amin'ny fiainanay. Tompo, mivavaka amin'ireo mpianatra manala CEP amin'ity andro ty zahay, mihavazavan-tsaina le ondrikelinao, ireo avy ny taranaka, ireo avy ny firenena, mihafahafaham-panadinana, ireo zay milofo mafy, mifahendrena ny taranakay, manam-pireno ny mpampianatra ny ray aman-dreny amin'ny fanolokolona ny taranaka. Mivavaka zay Tompo ho an'ny vahoaka malagasy, ampahirezo zahay hijoro amin'ny fitiavana anao, amin'ny fahamarinana, mampahireza ny fiangonanao amin'ny fijoroana vavolombelona, ataovy mahajoro vavolombelona fitiavanao Andriamanitra, ampiraiso ny fiangonanao. De mitahianay Tompo amin'ny fiainanay isan'andro, fa ianao no loharan'ny fifaliana, ny fiadanana. Misaotra Jesosy. Amen.